marika teraka tamin'ny 12 49 merikasinina mbo malaza numéro karapanondro 102 541 003 330 tamin'ny 12 67 tao mbo malaza ihany zanaky rajaona René efa maty sy razana manana petraka ao amin'ny loaseto faravohatra tsisy diso raha valomanana ne rakotony rainy lalao arivelo teraka tamin'ny 3553 tao andravoangy numéro karapanondrony 101 252 029 050 tamin'ny 28 972 tena ino mihitsy zanaky rakotony rainy François efa maty sy razay arivelo emile miary numéro 414 de misy zanako anakireo anakoroa ie raha valomanana maika tsara zay sy raha valomanana Joshua alena daholo de misy anakirevalomanana noa so de feno 20 taona de alefa somaka ty aingana izy maka misokatra anarana fa mbola afaka misokatra anarana mantsy am'izao tsy afaka ny tsy hanentana ny olona satria tompona andraikitra voalohany ato amin'ny tokotiky Madagasikara ary mahafantatra tsara zany andraikitra sy adidy apetraka amiko zany de manentana anareo a fanonteny a tamin'ny fambolekazo natao teny merikesinina fa mbola mafisika etondray fa rehefa tsy tafiditra anatin'ny listiny fifidianana lisy mpifidianana ny anaranao de sahalany reny verozo reny ianao satria sady tsy afaka hifidy ianao a tsy manana fahefana miditra anatin'ny groupe fifidianana fa tonga ny fotoana anaovan'ny fifidianana ary ny fahafahanao mifidy de tena zavatra lehibe satria adidy zany a sy andraikitra eo anatin'ny firenena efa feno 20 taona zao ianao fa tokony andraikitra fa matsiaro tena tsara tokony andray andraikitra amin'ny firenena zany ka dia aza misarasara mihitsy fa tongava fokotany zay misy anareo a misy ihany laza fa hoe misy ro se fokotany zay manahirakirana resa moramora izy mahalaivo koa zay fotoana mba mampalalaka azy fiarahamonina tsy maintsy jerena foana ny fifandraisana ary isika malagasy a manana zany fomba zay fanaja zany koka re mba ifanaja zay zao raha tonga eto a mbola vao maraina be amin'ny valy zao raha tonga de efa nandray anay a ny chef fokotany sy ny secrétaire miaramiasa aminy ka de misaotra sy makasitraka anareo izahay tena faly mihitsy faly satria hitako nareo fa tena mandray anay tanandro tokoa fa de mbola veriko ny mandeha mifarana amin'ny fa 10 volana février zao ia nareo le rale na lay révision annuelle-ny liste électorale no zany zany a tsy maintsy atao ngiahaina izy mbola manana 3 andro tsika etany ny fianakaviana ny mparay fokotany a mpiaramonina zay olo patatra rehetra mba hisoratra anarana antoko ny ampandresetsika ny safidim-bahoaka ny fisoratana anarana satria anao raha ohatra ka tsy misoratra anarana hoe averiko de tsy afaka anao nininina mihitsy anao na amin'ny fifidianana amin'ny andraikitra izay saninao androany hoe vonaka an'le karatra satria za fandaza azy hoe zaka tsy aka an'le karatra mihitsy a raha mbola atao amboletra ihany ny fifidianana amin'ny 16 novembre io tena velako tany fa am'ty a nalaiko ro izy satria fantatro fa tena fifidianana akaiky ny vahoaka tena misahana ny momba ny vahoaka amin'ny zany hoe be ny tanàny zany a sy ny mpanolontsainy zany ary indrindra moa fa ny solombavam-bahoaka tena didy sy andraikitra mihitsy zany a mijery ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona